faly mitsidika ny tokantrano indray amin'ny alalan'ny fandarana météo n'aiza misy anay eto Madagasikara dia manolotra ny arahaba tompo-klasy tompo-vavy. Matanjaka ny alzay eto amin'ny nositsika mandritra herinandro ity fa somary iamalefaka kely izany amin'ny fiafaran'ny herinandro izany ny sabotsy sy ny alahady. Mandritra herinandro itsahantsika ity dia indro atolotra anao ny tombatombana amin'ny mety ho toetry ny andro ny amin'ny ilany atsinanan'ny Madagasikara iny manomboka any Sava hatrany amin'ny fahatry taolany ary dia ahitana orana mandrakariva. Andrahoana kosa ary mety ho arahana herika ny ilany atsinanany avoatany indrindra ny faritra avo ifandimby ny rahona sy masoandro ny any amin'ny faritra sisa. Mikasika ny maripana indray dia ny tapany atsimo no isy vidinany atao anatin'ny 3 andro avy fa hiakatra miandalana izany tsy dia hetsika firy kosa ny maripana ny amin'ny faritra sisa izay tsy notononina teo. Izay ny amin'ny vatoizo aminaraka izao ny Cyprien amin'ny toetrandro no tombatombanana ao amin'ny rapitso voalohan'ny volana Aogositra 17 Ho amin'ny maraina dia anorana malefaka ny faritra Sava, Analanjorofo, Atsinanana ary Aloatra Mangoro. Andrahoana kosa ny andro ny faritra Vadivavy-Fitovinany, Atsimo Atsinanana, ny ilany atsinanany faritry ny avoatany fa mety arahana herika izany indraindray. Ibalika be kosa ny masoandro ny amin'ny faritra sisa. Ho amin'ny rapitso tolakandro dia mizara roa ny toetrandro eto Madagasikara. Ny ilany atsinanana ray manontolo dia andrahoana avokoa ny andro fa mety ho arahana herika ny amin'ny ilany atsinanany avoatany. Ibalika be kosa ny masoandro ny amin'ny ilany andrefana. Mikasika ny maripana ao amin'ny rapitso maraina indray dia 7 degré Celsius ny ambany indrindra ny vakina karatrany, 10 hatramin'ny 12 degré ny amin'ny faritra sisa ety amin'ny avoatany, ny morontsiraka atsinanana sy andrefana manodidina 17 hatramin'ny 12 degré Celsius. Ny maripana ambony indrindra ao amin'ny rapitso tolakandro dia 13 degré Celsius hitantsika any amin'ny faritanin'ny Mahajanga any. Dia omena fahafa-po mandrakariva ianao raha mikasa hivoaka ivelan'ny Madagasikara. Ibalika be ary ny masoandro amin'ny rapitso any Johannesburg sy ny faritry Milan. Olalovan-drahona ny Nairobi sy Paris, fandimban-drahona sy masoandro any Maurice, Comores sy La Réunion, anorana tandrifin-drahona ny Seychelles, anoram-baratra kosa ny faritry Bangkok. Dia izay tompo-klasy tompo-vavy no azonao rosoantsika ho amin'ity alina ity miraharosoanao mandrakariva izay ary manome fotoananao amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.